ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana amin'ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Filipiana 3:7. Ny finoana marina dia tsy fahalalàna na teny fotsiny ihany raraka ny taridalina amin'ity anio ity, fa finoana miasa sy miaina amin'ny fo izay mampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiaina. Izany hoe rehefa mampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika dia tokony atsapahantsika ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Tokony tsy salasalany amin'izay teny fikasan'Andriamanitra isika fa tena inoantsika marina izany teniny izany, izay ny atao hoe finoana marina ihany koa. Ary tokony hianatra hatoky tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra isika veriberiny ty mofinaina ity izany, na dia eo aza ny sakana maro samihafa, satria fahasoavana no manampy antsika hanantona an'i Jesosy Kristy ary tokony hiroso amin'ny finoana izao sy ianao. I finoana io dia aseho amin'ny asa sy ny fiainana andavanandro ka mitondra fitombona ara-panahy, mitondra fitombona ara-panahy amin'ny lafiny rehetra, indrindrandrindra manova ihany koa ny toetrantsika, ny fihetsintsika, ireo zavatra izay ataontsika ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa manam-pinoana marina isika dia miova izany noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Rehefa miasa miaraka amin'ny Kristy isika dia mitombo ny finoantsika ary miteraka vokatra tsara toy ny fitiavana izany, toy ny fanetretena. Io le any amin'ny Galatiana 5:5, fa vokatra ny fanahy dia fitiavana, dia lasa miatra eo amin'ny fiainantsika izany, tonga zava-misy eo amin'ny fiainantsika izany. Ary indrindrandrindra ihany koa anatin'izay dia lasa manana fiainana feno fankatoavana an'Andriamanitra isika, ka ny olona mety, satria tsika miaina ao anatin'izao vaninandro sarotra izao, vaninandro farany izao, misy eo avokoa izao rehetra izao, ka rehefa manam-pinoana marina isika dia ananantsika ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina. Raha fehezitsika zany dia izao ny lesona tamin'ny teny ity: ny finoana dia tsy teny fotsiny izy io, teny, fa tokony ho velona sy ampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Raha mbola velona zany ianao dia aoka hiteny am-pinoana isika, aoka hiaina am-pinoana isika eo amin'ny tontolo izay misy atsika sy ny fiainantsika, ka olo ny finoana isika tahaka andry Abrahama sy ireo maro samihafa. Mila matoky ny teny fikasan'Andriamanitra ihany koa isika. Amin'ny fomba ahoana moa ny ananantsika finoana nefa tsika tsy mitoky tanteraka ilay teny fikasan'Andriamanitra fa mbola misy fisalasalana? Satria maro ny sakana maro samihafa ny toe-javatra, dia indraindray lasa tsy manam-patokiana isika. Mila ilana ihany koa izany satria tsy havonjy atsika. Ny finoana ihany koa dia miasa amin'ny asa, io la hoe finoana aran'asa, mampifandray ny famonjena sy ny fiainana amin'ny fihetsika ataontsika ny finoana. Ka aoka isika mba tena hoe anam-pinoana, ilay finoana marina tsy ivelambelana. Ny vokatry ny finoana mantsy dia izao: fitombona ara-panahy izy io. Isika nefa ny manara-dian'i Jesosy Kristy mila mitombo isika, mitombo ara-panahy, mitombo amin'ny lafiny rehetra, amin'ny toetra tsara, amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena, amin'ny faharetana. Fa indraindray ny tontolo misy atsika tsy mampisy fitiavana, indraindray ny tontolo misy atsika mahatonga atsika zahay tsy hanana faharetana, fa mila manam-pitiavana isika, mila manana fanetretena isika, ary mila manana faharetana izao sy anao. Ny antso ny tompo aminao dia izao amin'ity anio ity: aoka isika hanana finoana velona, finoana velona izay tsy mijanona amin'ny teny, fa aseho amin'ny alalan'ny asa, aseho amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny fiainana andavanandro, ka hiara-miasa amin'ny Kristy isanandro mba hitombo sy handresy ianao sy izao amin'izay fotoana izay. Andao petrantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra izay sy ny tontolo andro izay ho diavintsika. Raha eo misaotra noho ny teninao, mety za mindra foa mela ny elokay raha nisy nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ka fandrinay no vita fihavanana aminao. Misaotra noho ny teninao tamin'ity anio ity, fa tsapanay fa miteny aminay amin'ny fotoana tsara indrindra sy mety indrindra ianao.
Jesosy malalo tanterao ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Ampianaro izay atoko tanteraka anao ka ny fiainanay to hita taratra fa olo ny finoana izay ary manana Andriamanitra lehibe. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.